Nantanteraka lanonana aramiaramila nentina nakasitrahana ireo zandary miisa 80 handeha hisotro ronono tamin'ny 13 ka hatramin'ny volana martsa teo kosa teo anivon'ny fiarapiadian'ny Gendarmerie-pirenena Antananarivo omaly. Nisy ihany koa moa ny fitokanana toeram-pitsaboana eo anivon'ny Toby Ankadilalana. Ravakarandriamanalatra any amin'ny sariny mamy Rasamueli. Zandary manodidina ny 80 niasa teo anivon'ny fiarapiadian'ny Gendarmerie-pirenena Antananarivo ahitana ny faritra Nalamanga, Itasy, Bongalava ary Vakinakaratra no nandeha nisotro ronono tamin'ny taona 13 iny. Saika efa niparitaka ny amin'ny retourana ny aviny avokoa izy ireo amin'izao fotoan'izao ka ny 30 tamin'izy ireo ihany araka izany no afaka niatrika ny lanonana fankasitrahana sy fanaovam-beloma farany azy ireo teto amin'ny Toby Ankadilalana omaly. Gendarmerie Antananarivo voalohany dia lanonana aramiaramila anaovana veloma zany hoe adio zarma hoan'ireo lasa nisotro ronono tamin'ny taona 13 ka hatramin'ny volana marsa 13. Io moa zany dia efa fomba aramiaramila hatramin'izay nefa dia novelomina indray mba hampisy ny firaisan-kina indray indrindra. Natao zany amezam-boninahitra azy ankasitrahana ireo zandary na vita ny adidy tato amin'ny gendarmerie. Mariko fa ny atao veloma dia zandary retirety hatramin'ny farany fa tsy zandary retirety noho ny fanarana fivezana na zandary retirety nangataka ody aloha fa navita hatramin'ny farany mihitsy. Miankina amin'ny grade ny manam-boninahitra moa namaritana ny taona tokony hirosoany amin'ny fisotro ronono. Raha manam-boninahitra lefitra dia voafetra ho eny amin'ny 20 taona ny fandehanana misotro ronono ary 20 taona kosa ho an'ny manam-boninahitra ambony. Notokanana omaly ihany koa ny ivon-toeram-pitsaboana teo anivon'ny Toby ity izay ankoatran'ny zandary dia azo tombotsoa ihany koa ny eo anivon'ny Fokotany. Trano vaovao izy io ary tsy natao ho an'ny gendarme sy ny fianakaviany fotsiny fa natao ho an'ny manodidina ny kazeritra erana roa malala fa izay dia mipetraka anatin'ny Fokotany re Fokotany Ankadilalana Mahamasina dia izay nanaovana azy. Misy ny fitsaboana amin'ny ankapobeny médecin général ary misy ihany koa ny fanaovana nivo zany dentisterie amin'ny toerana io ary misy ihany koa ny ambulance izay afaka mitondra izay mararika mila ampidirina amin'ny hôpitaly bebe. Infirmerie moa nisy teo aloha teo anivon'ny Toby Ankadilalana ity ary ireo fitsaboana ankapobeny dia notanterahana teny amin'ny ivon-toeram-pitsaboana teo anivon'ny Toby Ratsimandrava avokoa. Ankehitriny kosa dia efa manana toeram-pitsaboana mahaleotena ny eto.